Miampiray indray ireo olona namoinay noho ny valanaretina Covid-19 nandritra ity herinandro ity. Olona iray avy eto Analamanga no voatatitra teo anivon'ny haino amanjerim-panjakana fa maty vokatry ny Covid-19. Tafiakatra 1,700 araka izany. Ny isan'ireo olona maty noho ny Covid-19 hatramin'ny nisian'ny valanaretina teto amin'ny nosy. Raha toa ka 720 sy 300 ny isan'ny fitiliana natao, dia olona 7 tamin'ireo ihany no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Avy any Vakinankaratra ny 4 amin'ireo, iray avy any Antsinanana ary 2 avy ao Matsiatrambony. Olona 20 amin'ireo mbola manaraka fitsaboana kosa no ahitana fahasarotana raha toa ka 17 no voalaza fa sitrana araka ny tatitra teo anivon'ny haino amanjerim-panjakana hatrany. Nandeha ny tsy fankasitrahany manoloana ny fandaniana ny volavolan-dalàna mametraka ny tahirim-panjakana na ny Fonds souverain ny fiarahamonim-pirenena. Araka ny fanazavana nomen'izy ireo mantsy dia nolanina tao anatin'ny fahamehana ity volavolan-dalàna ity ary tsy ampy mangarahara. Tsy mazava hoy izy ireo ny fiavian'ny vola ampiasaina ao anatin'ity Fonds souverain ity ary tsy mazava ihany koa ireo tetikasa tian'ny fanjakana ampiasana izany vola izany. Nilaza ny fiarahamonim-pirenena fa efa nangataka fanazavana teo anivon'ny fanjakana saingy mbola tsy nahazo valiny hatramin'izao. Noho izany dia mitaky izy ireo ny amoahana ny andinindininy mikasika ity volavolan-dalàna ity mba ho hitan'ny olona rehetra ary mba ahafahana mandrafitra izany miaraka amin'ireo olona rehetra izay voakasika izany toy ny mponina eto Madagasikara, ny sehatra tsy miankina, ny firaisamonim-pirenena sy ny sisa. Lany omaly teo anivon'ny anteny mieran-doholona ny volavolan-dalàna mametraka ny Fonds souverain. Nandritra ny fivoriana niaraka tamin'ireo solombavambahoaka dia nanambara ny minisitra misahana ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Mpiandry Raharaha fa ny fampihenana ny fiankinan-doha amin'ireo mpamatsy vola ary ny fanamafisana ny fiandrianan'ny fanjakana malagasy mikasika ny tetikasa tiany atao lohalaharana no antony ametrahana ity rafitra vaovao ity. Volam-panjakana ihany koa izy no ampiasaina ao anatin'izany. Nanazava ihany koa izy fa ireo tetikasa entina mampandroso ny firenena no iantefanina izany vola izany. 7 taoriany namarana ny filohan'ny Repoblika sy ny Praiminisitra ny feptom-piasany ny Minisitra mpikambana ao amin'ny governemanta dia tsy mbola voatendry ireo an'olo azy ireo. Tsy fantatra aloha hatreto hoy Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, mpitondra tenin'ny governemanta Mpiandry Raharaha, ny fotoana anendrena ireo mpikambana vaovao fa na izany aza tsy tokony iandrela loatra. Nanamafy ity minisitra ity fa efa nisaotra ireo mpikambana teo anivon'ny governemanta izay natsahatra tamin'ny asany alarobia teo ny filohan'ny Repoblika. Nanazava ihany koa izy fa efa nampilaza mialoha ny filoha fa isy amin'ireo minisitra ireo no averina amin'ny toerany, izy kosa ny afindra andraikitra hafa ary misy ihany koa ireo izay isahana andraikitra izay tsy misy ifandraisany amin'ny governemanta intsony.